Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. No man'ny radio Adventista iraisam pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Sotranao manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio feo ny fanantenana ilay radio Adventista iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Hifarana ny famelabelarana makasika ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Ny famelabelarana nefa no hifarana fa ny fiarahantsika mianatra mandalina ny soratra masina dia hitoy hatrany. Be dehibe tokoa ireo fanontaniana rehefa nareo ary hialana tsiny ny tsy fahafahana mamaly izany indray miaraka fa ho alefa tsy kelikely ary hisy mihitsy fandarana manokana izay natao hamaliana fotsiny ireo fanontaniana izay alefantsika, ireo zavatra tsy mazava tsara amintsika. Dia manasanao izay hamerina hiaino ireo famelabelarana rehetra ireo dia raha misy zavatra tsy mazava na ilanao fanazavana fanampiny dia angatahana ianao hanoratra izany aty aminay fa ho alefantsika amin'ny fandarana ihany koa izany. Eto dia isoranay ianareo rehetra izay nandefa hafatra taty aminay nangataka vavaka manolo tena ho amin'ny ranony batisa nametraka fanontaniana samihafa ary nanampy anay koa tamin'ny famaliana ny fanontaniana izay nalefanay. Eto koa izay dia manararoatra misaotra n'ireo radio FM rehetra izay nandefa n'ity famelabelarana ity na aiza eto Madagasikara. Misy amin'ireny radio FM Adventista tahaka ny Antso ny Filazantsara any faritra Andapa, Antsiranana ary Nosy Belleville sy Antala. Dia sorana tahakan'izany koa ny radio Azis rehetra amin'ny faritra samihafa sy ireo radio FM privé maro be manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Hitondra fitahiana manokana ho anareo ny nandefasanareo ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Ary dia mbola manantena ny fiarah-miasa aminareo hatranyizay amin'ny manaraka. Ary farany dia hiangavianay ianareo rehetra izay nankafia ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly mba hifandray mivantana aminay na iza ary handefa ny fijoroany vavolombelona aty aminay. Raisoary reto larana telefonna manaraka ireto: 034 06 797 62 033 07 170 70. Afaka manoratra aminay koa ianao amin'ny alalan'ny MP AWR Malagasy. AWR Malagasy. Afaka mandefa ny fijoroany vavolombelona na ny fanamarena sy ny fanontaniana koa ianao amin'ny alalan'ny adresy mailaka awr feo fanantenana @gmail.com awr feo fanantenana @gmail.com. Mitambatra le hoe awr feo fanantenana. Ary tsara ny manamafy etona fa azonao jerena amin'ny alalan'ireto site ireto ny fandarana rehetra, ny famelabelarana rehetra izay narahanao teto, ary mbola afaka mandalina ny soratra masina azy ianao. Raisoary awr.org na feo fanantenana.org. Ny page Facebook kosa Feo
fanantenana mitambatra ny fanoratra azy. Ary farany dia misy ny application izay ahafahanao mihaino ny fandaranay amin'ny teny pirenena 360 mijery any koa ny famelabelarana izay narantsika teto amin'ny teny pirenena samihafa ao anatin'izay ny teny malagasy raisoary AWR 360 zay no anarany AWR 360 mora hita, mora laina ary mora ampiasaina. Ary ho antsika izay maniry tianao asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefona dia tsy hoela ny fahavononan'izany fa dia manasanao hanaraka hatrany ny fandarana vokaran'ny radio feo fanantenana ny AWR. Eny ary ndeha hiaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro misaotra noho nanomezanao anay fotoana nahafahanay niara-nianatra malalaka ny teninao nadritran'izay andro maromaro izay. Angatahanainao tompo mba hitahiry an'ireny ao aminay ary hitahiry koa ny fanapahan-kevitra izay noraisinay hanolo tena tanteraka ao anao hiandany manontolo aminao. Hamaran'izany izay amin'ny teny ity angatahanay ny fananao masina mba hampisokatra ny sainay ka atakaranay ny afatra mbola ampitainao aminay amin'ny tian'io ity sy ny manaraka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mandinika tsara ianao rehefa nanaraka ny famelabelarana rehetra teto na tamin'ny apahany aza dia tsapa fa tsy misy tery akory na zava-miafina ireo afatra alefan'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny boky apokalipsy fa ny mifanohitra amin'izany aza no tsapa antsika ary betsaka ianareo no nanoratra an'izany. Tena io boky io aza no mirakitra ny hafatra maika ho antsika amin'izao andro izao sady mamaly ireo fanontaniana be dehibe nampiasa sainantsika mahakasika ny olana miseho eto an-tany sy ny tsy maintsy ho toyin'izany. Tena mitarika antsika hiverina madiodio amin'ny soratra masina koa ny apokalipsy ary tsy ampifangaro izany amin'ny hevitr'olombelona izay voapentiny faharatsiana samihafa. Araka ny voalaza amin'ny apokalipsy 2:20 hoe raha misy manampy ireo Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra ato anatin'ity boky ity ho azy. Apokalipsy 2:20 ka tonga ny fotoana hiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra mahadiodio. Ho jerentsika vetivety ary ireo hevi-dehibe tsy tokony ho adonontsika mihitsy tao anatin'ny fianarana mikasika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra ny hafatra farany alefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ho vavolombelona ny firenena rehetra milohany handraisan'ny olona tsirairay fanapahan-kevitra hiandany tanteraka amin'i Kristy na tsia dia ho avy izy aorian'izay. Raisitsika ary ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny apokalipsy 4:4 andiny fahina sy ny fahafito. Aritako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoranaN'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankoofo eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anjely telo manidina dia maneho ireo mpitoro ny filazantsara izay handrakotra ny tany manontolo hanatratra ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny amin'ny fomba haingana diaingana ary tsy filazantsara mandalo fa filazantsara mandrakizay. Ampiasain'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra tsy tratry ny saintsika. Anisan'izany ny fampielezam-boky ary ny fampielezam-peo. Be dehibe ny zavatra tsara izay ampianarina amin'izao fotoana izao fa saingy tsy mandrakizay izy ireny ka ny mampiavaka ty afatra ty dia satria filazantsara mandrakizay izy ity. Io filazantsara io dia drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra hamonjena antsika tamin'ny alalan'i Jesosy izay maty nisolo heloka antsika, nitsangana tamin'ny maty ary niakatra any an-danitra. Maty nisolo heloka antsika izy satria tsy azo ovaina ny lalàna izay fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy. Raha azo novaina ny lalàna dia tsy nilaina nahafatesan'i Jesosy fa ilay lalàna fotsiny novaina.
nitsangana tamin'ny maty izy ho santatr'ireo zanak'Andriamanitra rehetra hitsangana amin'ny maty amin'ny fotoana hiaviandray ary niakatra any an-danitra izy. Ireo anjely nampahery ny mpianatra dia nilaza mazava tsara ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:1-20. Asan'ny Apôstôly 2:1-20 nanao hoe: ry lehilahy Galiliana, iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Tsy piro tsara le hoe ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra, izany hoe ho hita maso fa tsy fiaviana ara-panahy na mangingina ny ambadimbadika any. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny maso rehetra miaraka mahita azy maneran-tany, tsy mifanaraka amin'ny lojika ny siansa izany fa mifanaraka amin'ny lojika n'ilay Andriamanitra namorona izao rehetrarehetra izao, namorona ny tena siansa. Rehefa manaiky an'izany drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra izany ampinoana ny olona anankiray dia atao batisa mitovy indrindra amin'ny fomba nanaovana batisa any Jesosy, satria modely no nomeny araka nylazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Marka 5:12-5. Marka 5:12-5 manao hoe: izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Tsy tokony ho natao batisa Jesosy, saingy nataony izany ho modely ho arahantsika. Ka raha tsy mbola natao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy ianao, kanefa mino ny famonjena nataony ho anao ary te ho atao batisa, dia meteza atao batisa tahaka ny nanaovana batisa azy. Io irery ny modely tokana araka ny voalaza ao amin'ny Efesiana 4:5. Efesiana 4:5 manao hoe: iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, fa tsy izay eritreretintsika fa mety. Ny batisa dia fanehoanam-pahabe maso ny fandraisanao amin'ny mpinoana, ny famonjena nataonao anao sy fanehoanao fa hiandany tanteraka aminy sy ny fahamarinany madiodio voambara ao amin'ny teniny ianao manomboka amin'ny fotoana io. Io filazantsara mandrakizay io dia maneho an' Jesosy sy ny famonjeny antsika amin'ny finoana. Mario fa tsy antokom-pinoana ny resahana amin'izany, fa ny finoanao manokana ny famonjena nataonao anao. Ary ny soratra masina manontolo, testameta taloha sy ny testameta vaovao no manambaran'izany drafitry ny famonjena nataonao antsika izany. Araka ny teny nataon'i Jesosy tenany mihitsy rehefa niresaka tamin'ireo roa lahy handeha hody tany Emaosy izy taoriana nitsanganany tamin'ny maty, ary nilaza mazava tamin'izy ireo fa manambara azy ny Baiboly na ny soratra masina manontolo. Izany ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Luka 4:17. Luka 4:17 izao no nyteneniny: dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra Jesosy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Noho izany dia aoka tsy ho alaim-panahy hampisaraka ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Mario tsara nataon'i Jesosy rehefa nanazava ny fahamarinana izy fa toko sy andininy avy ao amin'ny testameta taloha avokoa ny nampiasainy, andininy avy amin'ny testameta taloha koa ny nampiasainy, nentina nanoerana ny Satana ary nampandositra azy mihitsy rehefa nakafana an'i Jesosy. Manasanao mba hanaraka tantara fijoroana vavolombelona anankiray. Ho tantaraiko ianao ny tantaran'ny fidy sy ny reniny. Hogaga ianao fa samy jamby izy mianaka kanefa mipetraka irery, tsy misy olona manampy azy, somary miataka ny tanàna koa aza ny fonenany. Tsy jambatra ny ekibo akory izy ireo fa efa teo amin'ny fahatanorany voatratra ny fahajambana. Namangy azy ireo tany zahay ary nahita maso ny fiainan'izy ireo mihitsy. Tsy mba midy lakile ny tranony fa mikatona fotsiny amin'ny alina. Mahagaga fa mahavelo teny izy mianaka amin'ny ampahany betsaka eo amin'ny fiainany, satria mbola afaka mamboly tsara ifidy. Nahita maso an'izany zahay, afaka miasa tany sy mikarakara ny volony izy kanefa tena tsy mahita ninninona mihitsy. Afaka matsaka, afaka mitoto vary, afaka mahandro ny sakafony izy mianaka, afaka manasa lamba. Ilay ramatoa dia mbola afaka manao crochet ary azony vola kely izany. Tamin'ny fotoana voalohany nandehananay tany dia tena ontsa na lahelo ny fonay rehefa hisaraka tamin'izy ireo. Fa nampitondrain'izy ireo voandalana vokatry ny famboleny, toy ny voanjobory, akondro,
mangahazo sy ny sisa. Rehefa miditra ao an-tranony ianao dia madio sy milamina ny ao an-tranony, mipetraka amin'ny toerana tsy miova daholo ny zavatra rehetra ao, tahaka ny afokasika, ny vilia sy ny sisa. Rehefa nanontanianay izy ireo hoe tsy matahotra ve nareo mipetraka irery, dia hoy izy ireo, mampianatra anay hametraka ny fiainanay amin'Andriamanitra sy hatoky azy tanteraka ny zava-misy iainanay. Tsy misy fiangonana ety aminay hoy izy ireo, fa ny radio AWR no mampianatra anay sy mitaizanay ara-panahy isan'andro. Ary izay torohevitra rehetra renay ao ka azonay ampiarina dia ampiarinay avokoa. Anisan'izany ireo torohevitra mikasika ny fambolena, ny fahasalamana sy ny maro hafa, izay tena mahasoanay mihitsy. Olona tsara fanahy mipetraka lavidavitra azy ireo no mamangy azy ireo indraindray, ary nanampy azy ifandray atelefônina taminay. Indray andro dia tapa-kevitra ny roso tamin'ny batisa ara-baiboly izy mianaka, dia nentinay nakaty andrenivohitra mba hafana manatanteraka ny batisa. Teny an-dalana dia nitanysain'izy ireo avokoa ny anaran'ireo teknisianina sy mpamokatra fandarana ao amin'ny AWR. Fa ny tena nahagaga sy nahafaly anay dia ny fitadidiny ireo fampianarana baiboly narahany tao amin'ity radio ity sy ny fahaizany tsy anjery toko sy andeniny marobe. Miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona izay niainana izy ireo niaraka tamin'Andriamanitra. Nomenay mega voice sy radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mandefahana izy. Ary najamba azy izy dia manasa ny olona manodidina azy na izay mandalo ao aminy hiaino ny fandarana. Matetika dia izy mihitsy aza no mandeha manatona ny olona mba hiaraka hiaino ny fandarana aminy. Ny zavatra tsapanay manokana rehefa niona taminy dia ny fananany fahatonitsaina sy fiadanam-po tanteraka. Efa maty ny reniny fidy dia mipetraka irery izy. Nangataka vavaka izy mba hahazo namana, ary mba fantatrao voaingana izy dia nilaza vaovao lehibe taminay fa nisy vehivavy tovavy advantista mbola tanora zany nanapa-kevitra ny hanambady azy ary tena ampitiavana. Mbola mifandray aminay tsy tapaka ifidy ary tonga namangy sy nakasara ny fijoroana vavolombelona nataony fidy ny namana Camille Ottoman niaraka tamin'ireo pakasary ny AWR. Ary azo no jerena tsara ao anatin'ny site feofanantenana.org, feofanantenana.org sy ny awr.org izany tantara izany sy ny fijoroana vavolombelona marobe izay nangonina maneran-tany. Tsy manan-karena raha materialy fidy fa tena manana ny arena vitsim-panana dia ny fiadanam-po. Izany ny vokatry ny filazantsara eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray manaiky ny andray an'i Jesosy ho mpamonjy azy manokana. Ny afatry ny anjely telo dia mitaona antsika hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra manontolo madiodio tsy misy fangarony. Ny anarantsika teto mantsy fa be dehibe ireo fangarony izay niezahany Satana nampidirina tamin'ny fomba samihafa, fampifangaroana ny fanompo-tsampy amin'ny fivavahana sy ny sisa. Mety ho nahazatra antsika izany kanefa rehefa porofoina ao amin'ny tenin'Andriamanitra mazava fa tsy izy dia meteza hanetry tena hanaraka ny marina. Satria aza-donoina fa tsy mivavaka amin'ny antoko na mpitondra fivavahana isika fa amin'Andriamanitra. Samy ho tsaraina avokoa na ny mpitondra fivavahana na isika tsirairay avy, ka aleo mamantatra ny marina ara-baiboly satria efa nitombotra rahateo ny fiaviany ary efa mandeha ny fitsarana. Tonga ny fitsarana hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:4 sy 7. Tonga ny fitsarana, izy tsy miteny ho tonga fa efa mandeha zany. Ary zany no antony namerimberenanay teto matetika hoe manaova tahaka ny romponina tany Beria fahiny rehefa mandre fampianarana na aviaiza na aviaiza. Dia inona nataon'izy ireo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12. Asan'ny Apôstôly 7:12. Ndika teny iombona neto Madagasikara mihitsy no vakitsika. Tsara toe-po amampanahy kokoa reto jiosy reto no ny tany Tesalonika sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nodinindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinany
zay lazainy Paoly. Tsy pio tsara le hoe hanamarinana zay lazainy Paoly. Na ny apôstôly Paoly sy ireo namany aza zany nampianatra dia mbola no hamarinina izy ireo tao amin'ny soratra masina. Izany ho ny apôstôly Paoly no nahatsara ny toe-panahin'izy ireo. Ka raha te ho tsara toe-po mampanahy tahaka azy ireo ianao dia hamarino tsara daholo ao amin'ny soratra masina zay rehetra ninonao hatramin'izay sy zay rehetra noenoinao teto ary zay rehetra mbola hovakinao na jerenao amin'ny televizion sy ny sisa. Satria Jesosy mihitsy no efa nilaza imbetsaka fa isy mpaminany sandoka, mpampianatra sandoka, Kristy sandoka mandeha sy mamitaka indrindra fa amin'izao fotoana ankatoko ny faran'izao. Ny afatry ny anjely voalohany dia manipika mazava fa natao hotoriana na ampahafantarina ny olona rehetra samihafa kolotsaina, foko samihafa, samihafa fiteny ny filazantsara mandrakizay. Misy dikany lehibe ny nanoratana an'izany no ny antony roa farafakeliny. Voalohany be dehibe ny olona tsy ahalala ny filazantsara raha tsy ampianarina amin'ny fiteniny izany. Ary izany no antony ampiasanay teny pirenena mihoatry ny 300 radio anankiray kanefa mampiasa teny pirenena mihoatry ny 300 ao anatin'izay ny teny malagasy izay arahantsika adiny ray isan'andro. Ny antony faharoa dia ity: misy antony manokana ny namaritana eto hoe amin'ny teny samihafa no hitoriana ny filazantsara, satria misy ny milaza fa tsy tokony ho tononona afa-tsy amin'ny teny jiosy na amin'ny fomba anononany jiosy azy ny tenin'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra. Ohatra hoe ny sabata no anononana ny hoe sabata amin'ny teny jiosy, fa tsy mety amin'Andriamanitra hono raha hovaina hoe sabata anononana azy amin'ny teny gasy, na sabado amin'ny teny espaniola, na sabatona amin'ny teny grika, na subota amin'ny teny rosiana, saptida amin'ny somaliana sy ny sisa. Dia tahaka an'izany koa ny anarana hoe Jesosy izay hanononantsika azy amin'ny teny malagasy. Ny hoe Jesosy dia nalaintsika avy amin'ny teny anglisy hoe Jesus, ary ny hoe Jesoa dia avy amin'ny hoe Jésus amin'ny teny frantsay. Yeshua no tena anarany fototra anononana azy amin'ny teny hebreo izay midika raha-baky teny hoe Yahvé na Jehova no mpamonjy. Mitovy amin'izany koa anefa ny hevitry ny teny hoe Joshua, samy hoe Jehova no mpamonjy. Ary satria nadika tamin'ny teny grika ny testamenta taloha dia izao ny dikany hoe Yeshua amin'ny teny grika, Jesus. Ny Jesosy dia nilaza fa isy Jesosy na Kristy sandoka hampiasa ny anarana hoe Yeshua na koa hoe Jesosy na koa hoe Jesus izay samy anaran'i Jesosy. Ampiasan'izany ireny olona ireny hamitahana olona marobe, na koa hanodinana ny sainao hieritreritra fa mety tsy hoenon'Andriamanitra ny vavakao rehefa tsy manonona ny anarany amin'ny teny jiosy ianao. Ahoana izany ireo olona tsy nahita fianarana kanefa mahazo valim-bavaka mazava tsara amin'ny finoany ny herin'i Jesosy izay afaka mamonjy azy. Efa nampitandrina melohantsika Jesosy tenany mihitsy hoe tsy izay manonona ny anarany hoe Jesosy na Yeshua na Jesus sy ny sisa no mpanaraka azy marina, fa izay manao sitrapony rainy izay any an-danitra. Izany lazainy ao Matthieu 7:12. Matthieu 7:12. Fa nodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny fianarana n'io sitrapon'Andriamanitra io eo amin'ny fiainantsika no tanjon'ireny mpampianatra sandoka ireny. Dia izao no toy ny teny nataon'i Jesosy amin'ny fampitandremana nomeny eo amin'ny Matthieu 7:12 sy ny 7:20. Matthieu 7:12 sy ny 7:20. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Ka mety hanonona ny anarany hoe Yeshua na Jesosy na Jesosy ny olona anankiray hoentiny mampianatra na misandoka hanaovana fahagagana avy amin'ny Satana, kanefa tsy izy velively, tsy Jesosy velively no anaovany an'izany, ary natonga an' Jesosy nanazava fa tsy rehefa manonona ny anarany akory dia avy aminy, fa izay manao sitrapony rainy izay any an-danitra. Ka tokony hitandrina antsika ny amin'izany. Ny Apokalipsy 4:14 dia milaza mazava fa navelan'Andriamanitra ampianarina amin'ny teny samihafa ny filazantsara
ny fomba fanonana samihafa fa tsy amin'ny teny hebreo iriry any na dia kena aza fa ilaina ny mianatra teny hebreo sy grika satria avy amin'izany nandikana azy amin'ny teny samihafa. Eto dia matsiaro ny fijoroana vavolombelona izay nataona ray mpianakaviana anankiray tonga taty amin'ny studio misy anay mihitsy. Ijoro vavolombelona tamin'ny fanasitranana mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny zanany vavikely izy tamin'izay. Narary mafy io zazy io, rehefa tsy vita ny hôpitaly intsony nanasitrana azy, efa nianangatsika tanteraka sady tsy nahatsiaro tena ilay zaza raha nentinody aingana tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nampilefitra ny lohaliny sady notrotroy ny teny an-tanan'ilay zanany efa mangatsika tanteraka, dia nanonona izao teny tsotra izao tamin'ny mpahangovitana izy tamin'ny vavaka nataony: Jesosy io, vonjeo ny zanako. Raha vantany vao vita ilay vavaka dia nianafana tsikelikely ilay zaza ary sitrana tsy nila fanafody akory. Efa vavy lehibe io zaza io amin'izao fotoana izao ny vavaka nataony tamin'ny fony rehetra amin'ny finoana tamin'ny anaran'i Jesosy dia nivaly, ary marobe ny tahakan'izany. Tsy Yeshua no nampiasainy tamin'io fa Jesosy. Manam-pirofo amintsika izany sy ny fijoroano vavolombelona hafa marobe fa afaka miaino teny gasy ny andriamanitsika. Dominique sy MR Fontsy. Zay voasoratra ihany no tsy ahiviko eto izao, ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao. Very hevitra daholo zay milaza ho mahay, hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany koa, fa orina narinkisa mbola tranga etoko. Marireo olombo fity zay ho voafitaka, fa nialany ireo dity niala izy nisitaka. Fa ianao io manahoana bolitsoro foana ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay ihany, fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ihany koa, fa orina narinkisa mbola tranga etoko. Marireo olombo fity zay ho voafitaka, fa nialany ireo dity niala izy nisitaka. Fa ianao io manahoana bolitsoro foana ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe. Ho antsika izay tavela mbola verinay ihany, fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana. Fa ianao io manahoana bolitsoro foana ve, nahandrava manolona ireo sedra marobe.
hoansikizay tavela mora verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa hoansikizay tavela mora verinay hasany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasa. Ny afatry ny anjely voalohany koa dia mandefa antso mazava amintsika rehetra mba hiverina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Inona moa no hevitra izany hoe matahotra an'Andriamanitra? Manaja sy mankatoa azy. Arak'izay voalaza mazava ao amin'ny Pitoroteny 2:12-13. Pitoroteny 2:12 ka 9:17. Zao voalaza ao. Ary rehefa reza andretrarehetra izany, dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory. Amin'ny fomba ahoana? Ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Misy miteny hoe tsy voatandrina zany rangaha, tsy voatandrina io didy io, sady fahasoavana neny namonjenantsika, fa tsy amin'ny fitandremana ny didy. Dia ahoana zany no andraisanao ilay tenin' Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko? Voalaza amin'ny Efesiana 2:2-5. Efesiana 2:2-5. Fa fahasoavana namonjenantsika tsy avy amintsika, zany hoe tsy avy amin'olombelona izany, fa avy amin'Andriamanitra. Grâce, zay no ilazana azy amin'ny teny frantsay, na fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika omena azy, zay no atao hoe fahasoavana. Ary zany mihitsy ny namonjena asa ianao. Tsy nitako famonjena isika, tsy mba niaiky akory, fa nataon'Andriamanitra maimaim-poana ho antsika ilay famonjena, zay no atao hoe fahasoavana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny Romanina 5:5-12. Romanina 5:5-12 manao hoe ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Dia ny apôstôly Paoly ihany no namaly hoe sanatria izany. Ahoana ny andraisantsika an'izany fahamarinana izany? Ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana dia mankatoa ny didin'Andriamanitra. Ny hoe ota dia fandikana ny didy. Zay ny famaritana omeny Baiboly azy. Ahoana ny fomba nazavana azy ao amin'ny 5:4. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ny pirofo zany fa tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny olona anankiray dia miaina mifanaraka amin'ny lalàna izy. Hinoko fa mazava zany. Aka ohatra mora raisina isika. Raha nahazo famitsoran-keloka maimaim-poana na grâce présidentielle ny olona anankiray, zay voaheloka higadra mandra-pahafatiny ary afaka soma tsara, move izy manana zo ny amerina n'ilay heloka na mpigadra azy mandra-pahafatiny? Tsia, fa ny mifanohatra amin'izany azy no ataony. Misaotra an'Andriamanitra izy, misaotra ny mpitondra fanjakana izy, dia hiezaka naja ny lalàna azy izy. Satria raha mamerina an'izany izy dia tsy maintsy ho averina eny am-ponja indray. Dia takizany indrindra ny olona novonjena tamin'ny fahasoavana. Tsy novonjena ho afaka manara-po amin'ny fandikan-dalàna isika. Ary zany ingeny mahatonga ny apôstôly Paoly miteny amin'ny Romanina 4:12-5 hoe Romanina 4:12-5 manao hoe aoka tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo. Mampalahelo moa fa be loatra ny olona teo any an-danitra andositra fotsiny fahoriana eto amin'ity tany ity, fa tsy noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ahoana moa no hahatonga ny olona anankiray izay nivonjena tamin'ny fahasoavana kanefa tsy ho tia an'Andriamanitra, ary ny fitiavana an'Andriamanitra nefa dia midika ho fanajana ny didiny. Ny fanahy masina dia hery omena maimaim-poana izay rehetra tapa-kevitra anao ny sitrapon'Andriamanitra mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ny didiny. Ao anatin'izany ny sabata izay tomboka asen'Andriamanitra. Matetika anie ka ny tsy fitiavana te hiala amin'ny andro fivavahana mahazatra no mahatonga ny olona hankala ny didy manontolo e. Kanefa tadidio fa tsy afaka manova ny didin'Andriamanitra ny fandikatsika an'izany, na ny olombelona rehetra aza no tapa-kevitra tsy hanaja an'izany sanatria. Tadidio fa na Noa valo-mianaka irery aza nankatony baikony dia nalefa ny foana ny safodrano handringana izay tsy nihitiniditra tao anaty samy fiara. Ka tsy ny mitady hevitra hanamarinana ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra ny vahaolana, fa ny fangatahana hery hoentina mankatoana izany. Ny batisa ny fanahy masina
no nomena antsika mba hahafahantsika manana an'izany hery izany. Rehefa vita batisa Jesosy dia tsaroa fa nidina teo amin'ny fanahy masina. Hanehoana amintsika fa rehefa atao batisa koa isika dia omena n'io fanomezana io araka ny voalaza ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 2:7. Asin'ny Apôstôly 2:7. Aroa Petera tamin'ireo olona ireo, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io no hitari-dalana hanomery atsika mba ho afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra voafaritra mazava ao anatin'ny didiny. Ary natonga ny Apôstôly Paoly nilaza ao amin'ny Romanina 7:7 manao hoe Romanina 7:7 fa izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ny aina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray izay fa nandova fahotana nandritra ny taona maro raha tsy manaiky ho tarihiny fanahy masina. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tokony havaozina isan'andro ny fangatahana an'izany fanahy masina izany, ny batisa ny fanahy masina. Ao amin'ny Korintianina 4:4 no milaza an'izay. Ary rehefa tsy manaiky ny fitarihan'io fanahy masina io isika, hanjaka eo amintsika, hitarika atsika, hanomery atsika, dia ny vokatry ny asany ratsy no mitoetra eo amintsika. Araka ny voalaza amin'ny Galatiana 5:20. Inona ny zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona anankiray na dia manaiky te hanao ny sitrapon'Andriamanitra azy izy, kanefa ny tsy manaiky ny hotarihany fanan'Andriamanitra, dia reto ny zavatra hitranga. Galatiana 5:20. Miariary ny asan'ny nofo, fijangajangana, falotona, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, na ny magia, ny fifandraisana amin'ny maty, vokatry ny finoana fa ny fanahy dia tsy mety maty. Satana ny andohan'izany fampianarana izany. Rehefa nilaza tamin'ny Eva izy fa tsy ho fatsy akory ianareo, miezaka manam-pirofo an'izany izy, na tsy marina azy izany. Efa ny anarantsika tetony amin'izany. Ary nisy taminareo ny jorovavilombelona mazava tsara hoe ny fandimbo ny seho tamiko, ny dadako efa maty, ny dadabeko efa maty. Fa ny zavatra hitako tokoa izy rehefa miseho amiko ilay dadabeko efa maty, izay fantatro tsara fa Satana maka ny endriky dadabe, dia lazaiko hoe voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao am-pitoroteny fa ny maty dia tsy malala na inona na inona, tsy zavatra fantany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehany ianao. Fa matetika ozy vao miteny fotsiny aho hoe voasoratra ao amin'ny soratra masina dia efa manjavona ilay fanahy ratsy. Ka ny olona izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany dia tsy maintsy ho voafitaka ny toejavatra tahaka an'izany. Dehibe ireo toetra mbola lazainy eo ambany eo. Dia eo amin'ny 2:20 dia lazainy kosa ny vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay manaiky ho tarihany. Dia ny voalohany ilay fitiavana, ilay tena fitiavana marina avy amin'Andriamanitra, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ity teny ity dia milaza amintsika fa tsy ny didin'Andriamanitra no nombona teo amin'ny hazo fijaliana fa ny fahotantsika izay nandika an'io didy io. Tsy vitsy ny olona mametraka fanontaniana hoe raha misy Andriamanitra nahoana no avela iseho izao fahoriana izao? Avy aiza moa ny olana rehetra miseho amin'izao fotoana izao? Avy amin'ny Satana. Inona ny vokatry ny naneketsika olombelona hanaiky an'i Satana? Efa nivakiantsika tao amin'ny Galatiana 5:20 teo ny vokany. Safiditsika ny natonga ny olana eto amin'ity tany ity, safidy hanaiky ny torohevitry Satana, ary averina trano fa nomen'Andriamanitra zohy safidy sika, fa tsy atsika kosa ny zohy safidy izay tsy maintsy ho vokany, izay efa nilazain'Andriamanitra mialohany e. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Timoty 2:7. Timoty 2:7 manomboka eo amin'ny 1:1. Timoty 2:7 manomboka eo amin'ny 1:1. Aoko ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Inona ny mahatonga n'le andro mahory amin'izao fotoana izao? Andriamanitra ve? Eo amin'ny 2:2 ny manaraka no ahitantsika azy. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy marora isy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina,
tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny ireny koa dia alaviro. Dia mbola azonao tohizana anisan'izany voalazo eo ambany hoe mianatra mandrakariva kanefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Dia ianao ny manamarina hoe zava-misy ve zany. Ny toetra tsika olombelona ihany mahatonga olana eo amintsika. Hatrany ny fahasombany tontolo iainana ange dia avy amintsika olombelona. Andriamanitra nanao planina navotana antsika, izay tsy mifototra amin'ny vahaolana ivelany fa mifototry ny olana mihitsy. Aka ohatra isika, raha misy areti-koditra ny olona anankiray, dia manatona dokotera tsotra izy, dia matetika omeny menaka na pomade hanosorana n'ilay aretina eo amin'ny hoditra, dia afaka ilay izy. Kanefa miverimberina foana. Fa raha manatona dokotera manana fahaizana manokana momba ny areti-koditra izy, dia hiteny amin'ilay dokotera hoe ny fototra io aretina eo amin'ny hoditra io dia any anatinao any. Ka raha tsy tianao hiverina intsony zany dia ny fototra aretina any anatinao mihitsy no tsy maintsy sitranina. Dia tahaka izany no ataon'Andriamanitra amin'ny fanavotana antsika. Ny fototry ny olana mihitsy no tsy maintsy esorina dia ny fahotana. Zany ny tena délivrance, zany ny tena fanavotana ny olona. Tsarovy, tadidio tsara, fa ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavan'ny Adama sy Eva n'Andriamanitra ane, na tonga ny olana ara-nofo rehetra miseho na inona na inona. Dia vahaolana ara-panahy zany ny fototra hamahana ny olana ara-nofo rehetra. Ary natonga Jesosy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anao ny vahaolana ara-nofo rehetra. Feo mirindra imeritsy atosika. Jesosy mpanotao nefa mbola natsanganao uzanakao ganafunahao ni ainao nalatsakao ni ranao Jesosy mpanotao nefa mbola natsanganao uzanakao Famintinana umelijani uzanaka resupano purao matujano susupanutao nefambula natsangandao uzanakao kanafunao ni ainao vijana nawai zay lay onjany fanantenana. Jesosy matoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjeny andro lavizao. Jesosy matoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao saodisoarinao lo. Io Jesosy resoanao tafio ny famarinanao umelijani uzanaka resupano purao matujano sisupanutao nefambula natsangandao uzanakao kanafunao ni
afatry ny anjely telo dia mitaona antsika hivoaka avy eo Babilôna ara-panahy ary mamerina antsika amin'ny fanomezana voninahitra manontolo ho an'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika sy ankohoka amin'ny irery any. Mifandray tsara ireo afatra ireo. Tsaroanao tsara angamba ny nofo mirakitra faminaniana izay nomena Nebokadnezara izay nasehon'Andriamanitra ny Daniela ny heviny. Raha tsy naharaka ny antsipriana ianao dia azonao hiverenana ny fianoanan'izany. Nasehon'Andriamanitra ny Daniela tamin'ny alalan'io nofo io ireo fanjakana lehibe hifandimby ambara-patonga ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Na dia nanaiky sy niaiky ny fahamarinan'ilay nofy sy ny heviny aza Nebokadnezara izay naneho tamin'ny mazava tsara fa tsy haritra mandrakizay ny fanjakan'ny Babilôna izay nitarihany. Ary naseho ara-tandindona tamin'ny loha volamena izany. Dia mbola nanao sary olona volamena hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiana izy. Voatantaro amin'ny Daniela 7 izany. Zany fihetsika sehon'izany dia mifanohitra tanteraka fomba nehoana ny fanoherana izay nilazaina taminy tao anatin'ny faminaniana ary naseho azy tamin'ny nofy. Dia rehefa voatsangana ilay sary vongana ngedabe dia nasainy ny ankohoka tamin'io sary io daholo ny olona rehetra. Saingy nisy mpanompon'i Jehovah 3 lahy tsy nety ny ankohoka dia natsipy tao amin'ny laformy rehetra afo. Kanefa gaga Nebokadnezara tamin'izay fa tsy nety may izy ireo satria niaraka tamin'izy ireo tao Jesosy. Izany dia maneho amintsika ny ho fierovanaN'Andriamanitra izay tsy mety hiankohaka amin'ny bibidia izay maneho ilay Babilôna ara-panahy ankehitriny. Ny lesona lehibe hitantsika amin'ny toy ny tantara dia izao. Nanangana io sary olona volamena tanteraka io Nebokadnezara mba hanoherana ny planin'Andriamanitra izay nilaza taminy fa tsy haritra ny fanjakany. Tsy nahasakana ny fahatanterahany faminaniana izay nolazain'Andriamanitra azy fa tsy maintsy ho tanteraka nefa izany. Tsy nahasakana ny faharavan'ny Babilôna izany. Tsy ahasakana ny ho faharavan'ilay Babilôna ara-panahy koa ny sain-dalin'ny Satana izay manohana n'ilay bibidia na inona ho ataony. Ka raha miantso anao Jehovah amin'izao fotoana izao hivoaka avy eo Babilôna dia aza mangatakandro. Dia ny tsy mbola diso oriana loatra. Miverena ary mijoroa amin'ny fiankohofana amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ianao rery ihany sy manome voninahitra rehetra ho azy tahaka ny nataony Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Tanteraka arabaky teny teo amin'ny tantara avokoa ireo voalaza ny faminaniana naseho an'i Daniela ao amin'ny Daniela 2. Eo amin'ilay tongotra visy tanymanga mifangaro isika amin'izao fotoana izao izay maneho firenena mizarazara ny sasany malemy ny sasany matanjaka. Dia ao anatin'izay no voalaza fa ho avy tampoka ilay vato sy ny andahan-tanana ilatsakeo izay aneho ny fiavian'i Jesosy hanamontsana tanteraka ny vatan'ilay sary olona manontolo. Izany hoe ny fanjakana rehetra ny fandimby teto an-tany. Ho avy izy ametraka ny tena lamina vaovao maneran-tany izay tsisy fahoriana na fahafatesana intsony satria ho foanany tanteraka ny fahotana izay nahatongany izany. Misy amintsika mametraka fanontaniana hoe nahoana moa ny tsy mivonoana avy hatrany Satana fa indraina lalina avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa naseho antsika izay tokony ho fantatsika. Tsy nivonoana izy hanaporofona fa marina ny fitsaran'Andriamanitra ary isika olombelona ny navela ho vavolombelona izany. Ary porofony izany ny famelan'Andriamanitra antsika hitsara ny Satana sy ny anjeliny rehetra izay nanaiky ho voafitany mandritry ny arivo-taona ny an-danitra. Satria voalaza ny ten'Andriamanitra fa hitsara anjely isika any. Hoy ilay mpiaino anankiray izay hoe nahoana ny navela hakafana Eva Satana tsaroa fanomena safidy eny isika. Ary tsy maintsy mandalo fisedrana zany safidy zany tahaka an'ireo anjely tany an-danitra. Tsy maintsy nampandalovina sedra izy ireo raha toa ka mendrika ny hipetraka ho edena mandrakizay na tsia. Tsaroa fa na Jesosy aza navela handalo an'izany fisedrana izany tetỳ an-tany fa nandresy izy. Zao naoka tsy ho adinontsika. Resy Adama sy Eva fa nandresy Joba, nandresy Enoka izay taranany. Dia noporofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireny mpanompony nandresy an'i Satana ireny fa afaka nandresy ange Adama sy Eva ary afaka mandresika io zasy ianao. Nisy ireo nandalo fahalavona tahaka ny Davida ary Abrahama sy ny maro hafa fa nandresy tamin'ny farany tahaka an'ireo olona niady sy naharesy rehetra izay voatanisa ao amin'ny Hebreo 1:12. Nandresy Jesosy, nandresy ireo mpianatra Jesosy. Anjarantsika indray izao ny mandalo ny sedra handresy ve aho
handresy fenao fa mazava ny voalaza ary miverina imbalo zany eo amin'ny apokalipsy izay maharesy no andova ny fiainana mandrakizay ka tsarovy ary manomboka izao fa miady isika ety tsy misy afa-tsy ny fietezanao hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra hiandany tanteraka aminy no antoka andresenao MR Vonjy tsy fitsinanako fa maro ireo teny soa zay nandalo teo anatrehanao fa maro tena maro sady nampiatsipo nefa ve famba ny ainanao Jesosy lay voalaza tamin'ny farany teo fa nitsangana ho velony indray lasany andanitra namboatra fitoerana ho ay sy ho anao fa ho avy indray Jesosy momba volona rezosiana mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa na fony ho anao zay lay onjany fanantenana finona sy batisa ihany nolakile miditraminy fiainam-bavao andramoka zahao tsara ny tompoany fa fotoana mety indrindra izao andao an'olo tena ny sitrapurerala riravavy eo faingana ianao ho fifaliana ny any andany tsara toka mibebaky anao fa ho avy indray Jesosy momba volona rezosiana mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa na fony ho anao fa ho avy indray Jesosy momba volona rezosiana mety hoitinao tsofarany izay hoenonao mampirazanao izy ndrao ianao no andrasany nde tapahoany ny hevitra fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa na fony ho anao fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa na fony ho anao fa izao no tiako tsapanao ao ampo miainefa na fony ho anao ny apôstôly Paoly talohany nahafatesany dia afaka nijorovavolombelona tahaka an'izao ao amin'ny Timoty 2:7-7 Timoty 2:7-7 efa niady tsara natanteraka ny fiazakazahana aho nitahiry ny finoana aho ny finoanan'i Jesosy ndresana eto hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitra ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa anisan'ny tia ny fisehoany ianao meteza hiandany 100 isan-jato amin'ilay andrasanao raha izany fanerinao dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko raha izay ny an-danitro misaotra noho ny nanomezanao anay ny fahalalana izay tokony ho fantatra ahy ary mitona anay mba hiandany manontolo aminao
raina io raiso izahay mamela ny eloka irehetra tamin'ny lasa ary omeo fo vaovao izahay ampio izay mba afaka hanatevin-daharana ny mpitoro ny filazantsara ka izara mihafa ihany koa ny famonjena nataonao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Vitazako sahady zao lay tanàna kantore mamirapiratra zavana lehibe zany lalana mankany tsinjoko eto ihany ko fa feno loza sy tomany ratrako ekeko fa tsy morare miandiny lalanao fantatro fa mafitokosy sarotra nefa sitraky ny foko ny anaradianao Jeso malalo tanorety ondrina tarika hary lalana tompotia o tantano sy vimbino izahay mba tsy ho kivy na oreraka ety eo aminao ireriany tompo ono tokina lasitrakao de otody izahay zao de ho avy Jeso ty hanangonay ireo voafidy ny tety de ho sambatra toko izay naharitra handrova fiainana mahafiraritra tompotia o tantano sy vimbino izahay mba tsy ho kivy na oreraka ety eo aminao ireriany tompo ono tokinay raha sitrakao de otody izahay tantano sy vimbino izahay mba tsy ho kivy na oreraka ety Tekesu mafi irao situri Jesosy ho avindra Adamba ani Jesosy ho avindra Jesosy ho avindra Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org